Hiadiana kosa amin'ny fitomboan'ny tahan'ny fialana an-daharana an-tsekoly dia nanatanteraka asa soa tao amin'ny Epp Ambohidravaka ny Rotary Club Antananarivo vovonana niaraka tamin'ireo mpiara-miombon'antoka aminy. Nisy ny fandaharana asa napetraka tafiditra ao anatin'izany ny fanamboarany fotodrafitrasany sekoly. Mahatratra 520 tapitrisa ariary ny teti-bola amin'ny Rotary Club Antananarivo vovonana, district 9220, fondation Rotary International, ny ONG Madagascar AILF, ary ny fitomboan'ny amin'ny entina nanatanteraka tetikasa mikasika ny fanadiovana sy fahadiovana fanatsarana fotodrafitrasa ara-panabeazana ka isan'ny nahazo tombontsoa tamin'izany ny Epp Ambohidravaka, commune ambanivohitra tanety be manjaza, district Ambohidratrimo, tanjona ny fanenana ny tahan'ny fialana an-daharana ny an-tsekoly, eo ihany koa nefa ny fanatsarana ny kalitao am-panabeazana. Hita fa maro ny etaeta sy fastony ny ray aman-dreny ny amin'ny mpiara-miombon'antoka kanefa vitsy ihany no afaka makaty an-tsekoly satria ngezangeza ny atao hoe faresan'anjara amin'izany ary ankoa na ny sekoly aza ny W6 andraisan'andreo mpianatra ireo dia voafetra ihany. Vokatr'izay dia rehefa natao fampitaniana dia mijerevana ny fomba atao amin'ny fanoana dia tonga amin'izao sehatra misy izao tsika izay ataontsika hoe vokatry ny fampiatanana amin'ny Rotary Club, ny Rotary vovonana Madagascar AILF ary ny commune izay misy an'ity toerany ary ankoa zany ministera ny fampianarana. Nomena fampiofanana kosa ireo ray aman-dren'ny mpianatra ahafahany mahazo loharanom-bola. Nomena fampiofanana zany zay amin'ilay resaka fambolena tsaramaso dia io zany no volazona io zany no hoentina andohavana ohatra hoe misy vola loety dia io zany andohavana amin'ilay atitety amin'ny sekoly. Dia tamitsy hoe tena nahazo tombo zany zay tena misaotra betsaka indrindra. Nanolotra boky sy fitaovam-pianarana ireo mpianatra ao amin'ny Epp ihany koa ny Rotary Club vovonana, nanangana toeram-pidiovana, nanangana efitrano fianarana misa 3 ihany koa.